Aoka iombavaka sy atoloko. Ry Andriamanitra raisannaka fanamasina midera sy mankalaza mivoninahitra anao indray izay satria indray izao andro anio izao. Dia mangataka ny fanatrehan'ny fainao masina izay tompo mba ho voninahitra ao izao fotoana izao. Dia izany fainao masina izany mitaradalana anay azonana tanteraka ny sitraka ao ary indrindra mandre ny feonao amin'ity marana ity. Mangataka aminao Jesosy ny fanadiovana marana sarobidy na lasaka tao Kalvari. Ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary dia izany fainao masina izany no nazava ny fanahy, ny fo, ny saina ary ny tenanay. Azonay mandray ny teninao sy ny havatrao, mahatonga anay hanana fiainana dia fiainana be dia be tokoa. Dia anao ny voninahitra ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra iray ary ny herin'ny fampiraisana aminao fanahy masina ao amin'ny mandrakariva any ao am-pitso ary mandrakizay. Misaotra Jesosy manalo. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Mbola mamerina ny fiarabanantsika tratra izao andro krismasy izao ary dia ny tompo aneo amintsika mandrakariva aneo ny fitiavana sy ny fampitrampoana amintsika Jesosy ary dia isan'androntsika dia ho tonga lasa ho krismasy avokoa satria teraka ao am-potsika isan'andro ny tompo amin'ny alalan'ilay fanahiny masina izay mitoetra amintsika. Miresaka momba ny sakafo ara-panahy isan'andro Jesosy. Izay no hevitra banjintsika anio satria ny sakafo ara-panahy tokoa sakafo mahavelona. Raha tsy misy ny sakafo ara-panahy izany dia maty ny fanahintsika. Koa hoy ny voasoratra ao amin'ny Matio toko faha-efatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-efatra hoe Matio toko faha-efatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-efatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy masina nakany anefitra mba halainy devoly fanahy. Ary nifadihanina 40 andro sy 40 alina izy. Koa ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireto vato reto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay lokon'ny vavan'Andriamanitra. Amen. Ny famindrampon'ny tompo no hampingatsika sy fampiononana ho antsika hoy Jesosy Kristy avy any Nazareta. Toy ny mahazatra dia tsy maintsy miady amin'ny devoly sy ny fakam-panahy ianareo mba hiaina ny fanelingerenana izay tanterahina. Aza miresaka momba ny tenanao ory na koa tsy afa-manoatra maloana ny zavatra mitranga satria manan-kivy ianao izany. Tsaroa fa tsy andahoanao na afoy ianao mihitsy aho. Na dia ao anatin'ny fotoana sarotra indrindra aza. Fitiavako ianao, mamiko ianao, tiako ianao ary tiako koa raha ho tsapanao isan'andro izany. Atomboa miaraka amiko mandrakariva ny marinanao. Manome toky ianao fa ampy ireo fahagagana rehetra efa hitanao ka tsy ilana famantarana hafa intsony. Mampiarana ny finoana voaray no izy izao. Mipetraha mangina no atrehako aorian'ny fiombonana. Omeo ahy ny fonao ry malalako. Mitenena amiko amin'ny mpitiavana, ny amin'ny tahotrao, ny tsy fahatokisanao, ny anahelonao, ny fahatsoam-panantenana tanàna mety mitranga amin'ny fiainanao. Eny ny hafalianao koa, ny fanekena sy ny fisaorana fa ny fanalahidin'ny foko dia ny fitiavana. Manao zavatra betsaka ho an'ny malalako aho. Nefa manadino ahy izy ireo matetika amin'ny fisaorana. Aoka ho fiainanao ny fisaorana. Raisiny ho toy ny tokony ho azy ny zavatra ataoko azy. Izany hoe heverina fa zony avokoa ny zavatra iray tanterahako aminy. Toy ny ireny mpivady efa niaraka niaina elabe ireny ka toa mieritreritra fa zo avokoa
zavatra izay ataony anankiray. Tsia, tsia, vaovao isamaraina ny zavatra tanterahako aminao, ary manantena handolotra zava-baovao ho an'ny oloko isan'andro aho. Na dia mijaly aza aho mahita ny fahorian'ny oloko sy ny tsy fahatokiany matetika dia mitoetra ho vaovao sy feno fiainana isan'andro aho rehefa manatona ianareo amin'ny alalan'ny vavaka. Tiako ny miaona aminareo rehefa mamboraka ny fonareo amiko ianareo. Ary izany indrindra no tokony ho toe-ponareo ihany koa. Tsy afa-manoatra indraindray aho mahita ny fonareo izay variana amin'ny zavatra hafa. Tohina tanteraka anefa aho rehefa miresaka amiko amin'ny kiti-po ianareo ary manantena handray zavatra ho setrin'izany. Na dia valiteny malemy fotsiny aza. Dia ahoana no ahafahako mody marenina manoloana ny fonao izay mitaraina eo amiko? Dia fa ny fitiavako dia lehibe sady mahagaga. Miaraka aminao mandrakariva aho. Adininao ve fa izao no izy ilay mahefa ny zavatra rehetra na omnipotent? Midika izany fa manana hery sy tsy manam-petra aho ary afaka manatanteraka na inona na inona. Iverinao va fa ny fahamarinanao dia ivelan'ny faritra ny fahaizako? Iverinao fa ny valiteny tokony anao ve dia tsy ho tratrako, tsy ho vitako? Iverinao fa tsy haiko izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ka manahirana anao. Mazava ho azy fa tsy izany ny zava-misy. Inona ary no tsy ampy amin'ny finoanao mba hinoanao fa miteny aminao tokoa aho? Ny finoana hino fa tena tiako ianao ary tena tiako hiresaka sy hanokatra tanteraka ny fonao aho. Izay no tadiaviko. Sarobidy amiko tokoa ny fiarahantsika ary tiako ho zarainao ny lafy ny mpiainanao rehetra. Tsy eo masonao va izany fomba rehetra izany? Tsy efa eo anoloanao va ny fanalahidy rehetra, ry zanako? Ny mpaminany dia ny fampizarako ny zava-miafina rehetra dia miaina tanatin'ny fifaliana sy ny fiadanana izy. Izao kosa ianao izay miaraka amiko ankehitriny, tiako mba hisambotra ny fofon'ny fitiavako. Izany no mahatonga mamangy anao. Tiako hitanao fa mora ny miresaka amiko rehefa voarindra tsara ny fiainanao. Ny ankabeazan'ny kristianina mpino ahy dia manana zavatra ao anatiny izay mamefy azy tsy hanantona dia ny eritreritra feno fanameloana. Misy faharatsiana tsy afaka. Azo lazaina hoe tsy ampy tsara ao anatinao. Dia izay no mahatonga anao miaohatra hanantona na misalasala hiresaka amiko. Jereo anie ireo lehilahy novidiako ho apôstôlika hoe olona tsotra. Tsy mba rehetra fianarana be afa-tsy madika ihany. Lehilahy nanetry tena, mpiasa mafy, tsy nahita fianarana na mpanankarena na anisan'ny mpitondra dia niniko natao izany. Tiako hitanareo mantsy fa ianareo dia mahafeno ny fehipetra rehetra ho namako. Nataoko tsotra izany satria tiako anisan'ny fiainako ianareo. Na izany aza dia mbola tsy nanatona ihany ianareo fa misy zavatra izay tianareo hafenona amiko. Tsy nibebaka tamin'ny fahotanao va ianao? Tsy fantatrao nga hoe mampanantena famelan-keloka aho sy famindram-po? Tsy
Tsy fantatrao ve fa mampanantena anao hahavita ny asa tsara rehetra izay efa natomboko aho dia tamin'ny andro nahaterahanao ka mandrak'androany? Marina izany fa manana zavatra betsaka atao amin'ny fanahinareo aho. Fa raha mbola tsy manao izany ianao dia manalavitra ahy. Nefa miara-miasa isika. Matokia fa izaho mita hatramin'ny farany izay efa natomboko. Miankina aminao izao ny toyiny. Aza mandeha irery fa mandehana miaraka amiko isan'andro. Mangataha. Hampiasa ilay fitiavako izay ao anatinao. Azo antoka fa hamaly anao aho. Antombo ny andronao mifangatahana ahy handamina ny zavatra rehetra araka izay azoko atao. Andehana amin'ny fanarahana mafy ka manao izay rehetra apetrako eo anoloanao noho ny fitiavako anao. Izany no nataon'ny olona masina tany an-danitra. Fankatoavana madio noho ny fitiavany ahy. Anao ny zavatra rehetra noho ny fitiavany ahy. Nodioviny izany teny izany ny fon'izy ireo. Tsy misy sarotra amin'izany. Fitiavana fotsiny ihany no manainga anao. Tsy noho ny fitiavan-tena. Tsy zavatra izay sarotra. Fa ny fitiavana fotsiny. Tsy mba zavatra izay manainga anao hijinja valim-potia ety amin'izao tontolo izao akory. Fa fitiavana fendro tanteraka ampatsorana sy ampanendrentena dia ho hitanao ny vokany fa tsara. Raha mahita anao miaina anatin'ny fitiavana feno fahafoizan-tena aho dia mitempo mafy fitiavana ato am-poko ka tahaka ny hovaky ny tratrako. Izaho tena fitiavana. Dia jereo ireo Kristy keliko ety an-tany. Dia ny kristianina tena tia tokoa. Antsoina amin'ny anarako. Miasa tahaka ahy noho ny antony madio. Ampireheto ny fonao amin'ny fitiavana ho ahy. Mandehana dia dinio ny soratra masina sy ny fampanantenana rehetra ao amin'ny Baiboly. Fa ny teny hafatra rehetra izay omeko mandrak'androany na ny rema dia ny eritreritro ao anatin'izany. Ny foko ao anatin'izany. Tia nasoanao mandrakariva, tia anao mandrakariva, tia aneo ny voninahitra ao amin'ny fiainako aho, amin'ny fiainanao aho. Ahatonga anao ho feno fahasoavana sy fitahiana amin'ny hatrebenao rehetra. Hitarika anao amin'ny tsara sy ny soa rehetra aho. Hanome haingam-panahy sy hampaheranao aho. Eny, hanome anao ny sosony tsara, ny kanto sy ny meva. Dia tsy misy tokony hatahoranao intsony. Tsy fantatrao anga moa fa tsy haiko ny zavatra rehetra, haiko izany. Ary tsy fantatrao anga moa fa ny fitiavana dia hahatanteraka anareo no katsahako ety an-tany. Raha tsy misy tari-dalana dia ho tonga volotara tarihin-drivotra aingana ianao ary voaroaka aingana hiala amin'ny tady vavarana. Midika izany fa mila ny fanahiko ny tari-dalananareo ianareo. Ary rehefa naka fotoana mihitsy ianareo hifona amiko, hiaino aho amin'ny fampiasanareo fitaovana izay mafiorina toy ny vatolampy, dia azo antoka ny fototra iorenanao. Fa tsy ropaka intsony eo ambonin'ny fasika fa ny faka izay ampiasaina dia ny vatolampy. Dia ny tenin'Andriamanitra izany. Raha tsy misy an'io fototra io ianao dia atahorana andeha amin'ny lalanao ianao. Iray ihany no hanoheranao izany dia ny fandraisana ny voa izay afafiko ao am-ponao. Ny fiainana izay zavatra rehetra lazaiko aminao fa hahasoanao izany. Tsy ho vitanao mantsy ny joro rehefa tonga ny rivo-dozan'ny fiainana izay manilika anao hiala amin'ny sitrapoko. Anio ary dia tsaroa fa tsy vitanao ny aina araka ny sitrapoko amin'ny fiahiako rehetra ary koa hahatonga anao tsy handany lany fotoana intsony amin'ny zavatra izay tsy mahomby. Aoka ary ianao hitoetra ho mahatoky ka hanana ny finiavana hitoetra ao anatin'ny fitiavako lalina.
tsy ho verina mantsy ianao raha toa ka mandeha araka ny sitraky ny fonao sy ny reaky fiainan'izao. Fa milaza tokoa aho fa mitoetra ao aminao ny fanahiko dia noho ny tenin'ny tomponao fa rehefa mamela ny fotoana izay tokony hivavahinao ianao ka ahatsiaro fa mila vavaka isan'andro, mila vavaka isan'ora, mila vavaka isa-minitra, mila vavaka isa-tsekondra, izany hoe ahatsiaro mandrakariva ny fanatrehako amin'ny alalan'ny fanahiko sy mitoetra antonao dia hanana fiainanao ny fiainana be dia be. Kely loatra ny olana mitrango amin'ny fiainanao fa tsarovy ny fahalehibiazan'ny tomponao. Kely loatra ny fizahantsoetra izay mitrango amin'ny fiainanao fa tsarovy ny fahalehibiazan'ny tomponao. Kely loatra ny zavatra izay heverinao fa zava-tsarotra indrindra amin'ny fiainanao fa haiko ny mame sy mamaha izany rehetra izany. Tandremo ary ny asa tanterahinao mba tsy hanafitra anao. Fa ireny dia tonga lasa sampy izay tsy hahatanterahinao ny fitiavanao ny Andriamanitra ao. Eny, miasa tokoa ilay fahavalo mba hahatonga anao variana amin'izao tontolo izao ka tsy hahatsiaro intsony ny tomponao. Mihasarotra ny fiainana. Mihalava ny andro mety izay iasanao aza. Ny zavatra tokony tsaroana indray izao aoka hanana ny fo feno fikatsahana ny Andriamanitra ao ianao dia ny fitiavana ny Andriamanitra ao fiainso tanteraka tokoa dia ho hitanao fa zava-baovao no entin'ny tomponao isan'andro. Dia mahireza mahatanjaka. Aza mierikerika foana. Aza vela izao tontolo izao andeha fotsiny tarantarana anao mankany amin'ny lalana jizy. Vahoaka anao hanana fahendrena avy any ambony dia ilay fanahiko mitoetra anatinareo. Mandehana amin'ny fiadanana dia indro ny fiarahantsika dia ho feno fahasoavana sy fitahiry isan'andro. Hoy Jesosy avy any Nazareta, ilay tiantsika. Saotra Jesosy satria manakambara amin'ny mandrakariva ianao ary tianay ianao fitiavana mandrakizay. Aza ny fitiavanao izany dia lehibe lalina tokoa noho izay mba fitiavana kely tanterahana isan'andro. Lazaina raha tompo dia ikeo hanitra kasitrahana hatrehanao ny fitiavana izay tolotry ny mpanomponao. Raha dia izany fitiavanao izany hanjaka aty am-pona isan'andro, andehananay araka ny sitrakao, andehananay araka ny tena eritreritrao sy ny tena fanirianao lalina tokoa. Dia ilay sitraponao tanteraka mba ho tanteraka sy ho toy eo amin'ny fiainany amanontolo izany. Tany fiambina ireo mpanomponao Jesosy amin'ity andro ity na aiza n'aiza lehany, na inona tanterahina dia tsiaro tokoa isan'andro fa ny zavatra rehetra dia mahasoa, miara-miasa soa izay tia anao Andriamanitra. Ankasitrahana sy omena voninahitra anao ry Tompony Tompo sy Mpanjakany Mpanjaka fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminay mandrakariva